Tanahy tenin'Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikambanana hira sy filazantsara. Ravaka isika teny velona ny teninao satria velona ianao dia mahatonga fiainana tokoa tahaka narinao zao rehetra izao ary mbola iazonanao azy ho velona manaraka ankehitriny ary anatin'izany rindra izahay amin'ny fitiavanao dia nitahirizanao fampampoanay zany mba havelona anay ary raha mahita tokoa ny toerana misy anay ianao dia ny fahafatesana noho ny fahotana dia efa tonga ary mbola tonga amin'ity andro ity amin'ny lalan'ny tenin'Andriamanitra hanonona famelan-kely koa ho fanasitranana ho fananganana ho fampaherezana ho fampiorenana amin'ny toko izay menao fa tsy mahafony ny olonao izay miankina aminao ianao andro izay hitadiavana anao zao ary nefa indrindra andro izay teny hitadiavanao araka ny teninao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very pahirezo ay mba ho hitanao ary anaiky ho tadiavinao ary indrindra ho vonjenao amin'ny hery ny famelan-kely koa izay hanamarinanao ny mpanota ao amin'ny anaranao ry Jesosy ilay ty indrindra ary tsy miova amin'ny fitiavanao mandrakizay. Amen. Fa miarabantsika ankonan'Andriamanitra amin'ity andro vaovao zoma 20 Aogositra ity amin'ity taona 10 ity raisitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny boky ny Asan'ny Apôstôly ao amin'ny toko fahatelo raisitsika amin'izany ny 7:20 ka hatramin'ny 1:20 vaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary ankehitriny rahalahy fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa fa izany nahatanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra raha teo fa hiaretany Kristy iny koa mibeba ianareo ka mijerena aminona ny fahotanareo mba ho avy zay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo ary mba handrahiny ny Kristy voatendro ho anareo dia Jesosy lay tsy maintsy ho raisiny lanitra mandra-piavy ny andro fampidinany zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Amen. Teny mbanjenitsika ary miveriberarintsika nandretika herinandro havako dia naminy hoe Andriamanitra ny fitiavana antsika mpanota dia manamarina antsika zany hoe manaisitra ny fahotantsika mamela mielontsika ary tsy manisa ny fahotantsika mba ahazoantsika miditra amin'ny fanjakana ka ny hoe fanamarinana zay ataon'Andriamanitra dia zava-dehibe io satria zay tsy marina dia tsy afaka miditra ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra zany hoe raha dika tsy afaka mandray ny famonjen'Andriamanitra na mandova ny fiainana mandrakizay zay omeny izay no hamarinina ihany na naiky no hamarin'Andriamanitra ihany no afaka miditra ny fanjakany vita fihavanana aminy dia mandray na afaka mandray ny famonjen'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay nambara amin'ny Apokalipsy hoe sambatra hoy izay manasa ny akanjony hiatrika ny fiavin'ny zanak'olona izy dia ny tompo izay hitsara ny velona sy maty dia malalaka ho azy ny fanjakan'ny lanitra ka ny amin'ny fiainana mandrakizay araka ny fanambaran'i Jesosy azy am'tonombavaka izay nataony tamin'ireo amin'ny Jaona 7:20 zany amin'ny 9:7 miaroan'ny aretany io zao ny fiainana mandrakizay izy dia ny mahafantatra anao zay Andriamanitra tokana mahafantatra ny ray zany Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy zay fa nirahinao Andriamanitra eo amin'ny olony Emmanuel tokoa izany fomba ahoana tokoa moa no andraisana ny fiainana mandrakizay raha tsy efa vita fihavanana amin'Andriamanitra raha tsy no hamarin'Andriamanitra zany hoe natao no marina hita no marina ary nekeny no marina masina fa satria tsy misy marina isika na dia ray mazava tsara ny ambara-pony amin'izany Romana 7:10 no tsy afaka hanamarina ny tenantsika araka ny fanambarana teo satria teraka tamin'ny olo tsika ny beazona tamin'ny olo tsika dia zay tsy haitsika hain'Andriamanitra Andriamanitra no manamarina antsika na manao antsika ho marina dia tamin'ny alalany namezana an Jesosy zanany natolo no ny fahasoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika zay ny amin'ny hoe ny anarana atao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana asa-panavotana azo antoko indrindra
ka io fanavotana hanamarinana sianao io tian'Andriamanitra io ho an'ny olona rehetra saingy amin'ny fibebahana sy ny finoana no andraisana izany ho fanamarinana antsika avy amin'Andriamanitra na ho fanamarinana Andriamanitra antsika ary tsy inona io fa ny famelan-keloko dia bakeo ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity andro ity amin'ny 9:20 voatondro amin'ny perikiopa ary misongadina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ho amibeba ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo satria ny fahotanareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra araky misy atoko 7:12 mahaverina ve ny fahotana mahafaty izy ary zay no antony amonona azy ary isika araky izany planin'Andriamanitra zany dia ataony matiny amin'ny ota mba ho velom'ny tsosa amin'ny fanahin'Andriamanitra ka andova ny fiainana mandrakizay zay ny fenitana zay apetrik'Andriamanitra ho antsika olona tiany zany ary tiany vonjena ary planin'Andriamanitra amonjena izao tontolo izao arak'izay manana toerana lehibe sady fototra ary voalohany fibebahana anterina mandrakariva izany tsy misy mahay manatona an'Andriamanitra raha tsy amin'ny alanany fibebahana ka inona moa no mba maritra ny hevitra ty hoe fibebahana ty raisitsika amin'ny akapobe ny hevitra voalohany dia hoe ny fibebahana mitondra fanavozana ny olona na fanovana azy fanovana ny toetrany fanovana ny fombany araky ny tenin'ny Paoly fantatsika loatra hoe ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy efa lasa ho izy ny zavatra taloha indreo fa efa tonga vaovao reo zany hoe tsy misy raisana intsony amin'ny lasa mpiainana tapaka fiainany ota fa fiainam-baovao amin'Andriamanitra araka an'Andriamanitra miaraka amin'izany tsy maintsy forana ny fon'ny olona ary ny fibebahana tsy amolotra famorana ny fo zany hoe manavao ny fo na fanavodrana ny fo dia araka ny teniny tompo ihany hoe omeko fo vaovao ianareo izy omeko fo vaovao ary tsy haiko zany tsy hainao fa izy manome ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo dia ny fanahy masin'Andriamanitra ary esorika amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo zany hoe io le hoe fo torotoro sy mangorakoraka io nge fon'Andriamanitra io zay mifonao asy ianao ary zay hoe tsy fanatitra ratsadra tsy zay ny tadiavin'Andriamanitra fa ny fo torotoro sy mangorakoraka io tsy ataony tsinitsinina sanatry zany ny fo toy izany no afaka miaona amin'Andriamanitra ny fo toy izany no afaka mifandray amin'Andriamanitra ny fo toy izany no raisin'Andriamanitra ary zay ny hoe misy toerana malalaka ao amin'Andriamanitra ny fo zay mibebaka anterina any amin'ny lekotoko 5:20 hoe Antonio Monsoro ny olo verona izy zany hoe miverina aminy ary misy fifaliana lehibe zay anasany ny sakaizany na mpanota iray zay mibebaka manahoana ny fiasan'ny fibebahana arak'izay ka eo amin'Andriamanitra tokoa izy dia hoe famafany ny fahatsoko rehetra na ny ratsy rehetra sy ny fahamarinana rehetra zay mety nataontsika izany foanana tsy eo amin'ny boky pahatserovan'Andriamanitra intsony zany tsy matsy boky le firaketana ao maraky toko 7:20 ohatra dia misy zany fa hoy ny tompo izaho dia izaho no mamono ny fahatsoanao noho ny amin'ny tenako izy ho fantatrao fa tsy tiako ny tahiry elo ka ary zay m'Andriamanitra mahagaga ny Andriamanitra ny Baiboly tsy misy tahaka azy mpamela eloka dia mpamela eloka tokoa izy ary tsotsarovako ny fahotanao araky ny Isaia 7:20 zany manahoana koa ny fiasan'ny fibebahana amintsika dia midika koa zany na tokony idika hoe fanakisena ny fahatsiarovana ny tsy mety rehetra ny lasa rehetra dia zay rehetra natao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy fahamarinako zany tsy fahamasinako zany mba handehana kosa araka ny sitrapon'Andriamanitra dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fahamarinana zay ny Paoly hoe ny tsara nkasitrahana sady marina zay momba ny fahamasinana zany hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra raha teo tsy misy loto tsy misy pentina tsy avy amin'izao tontolo zao fa toetra avany ambony nateraka ao amin'Andriamanitra olon'Andriamanitra olom-baovao ho zanak'Andriamanitra zanaky ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay dia tsisy intsony zavatra mety hanimbotra anao amin'izay rehefa tena voadion'i Jesosy vaovao ny zavatra rehetra mangina lay mpiampanga dia indrindra ny devoly ary mangina toy izany koa ny fo sy ny eritreretritsika dia io le hoe omena asy ianao ny fieritreretana tsara ka raha fihizitsika amin'ity hoe fibebahana ity dia hoe satria ny fibebahana no andraisana ny famelan-keloko
dia fanomezana ambony zany ary mahasambatra tanteraka araka mbola aza mpanao salamo hoe sambatra ny olona zay voavelany eliny sy voasarona ny fahotany voasarony inny io voasarony-rany jesosy io voasarony famondram-pony ny fitiavany io fa ny fitiavan'andriamanitra dia manarona fahotana rehetra izy dia sambatra ny olona zay tsy isainy jehovah hery koa izy ary tsy misy fitaka ny fanarana tsy misy tsy fahamarinana ao aminy satria manana fahaisana velona mivantana dia io na nasain'ny paoly miteny hoe manasain'ny kristy satria ny fanahy masina no aminy ny fanahy masina no fanahy dia andriamanitra ho aminy zay satria nataony vita fihavanana amin'ny zaza mandray azy dia afaka mifanerasera aminy satria tafiditra ao amin'ny fanjakany dia ataony mandova ny voninahiny sy ny fitahim-panahy rehetra ary fiainana mandrak'izay raha zoina ny Efesiana voalohany dia ny fahatelo izany dia arak'izany manana toerana sy lanja tokoa ny fibebahana amin'ny famonjena olona tsy misy voavonjy raha tsy nibebaka aonana mity hoe lanjany fibebahany ity ny foto-kevitra tsara tsy hevitsika eto dia ny hoe fanomezana zay omen'andriamanitra mamaim-pona ny famelan-keloka tahaka ny hoe ny fitiavana io fa voavonjy daholo ve ny olona safidy zay ary eto dia ny hoe amin'ny fibebahana sy finoana no andraisana ny famelan-keloka koa zay mibebaka no hamarin'andriamanitra mety misy mitaky hoe famitsoran-keloka amin'izao nefa tsy misy fibebahana nandray ively tsy afaka andray izy zay mibebaka no mahaso fanamarinana dia ty famelan-keloka ty ho fanavotana azy zay midika hoe andriamanitra mividy ny mpanota amin'ny rano kanefa safidy ny mpanota manaiky ho avotana na tsy fanfikendren'andriamanitra amin'izany dia zasy ianao afaka mifatoran'ny ota afaka mifanamelohan'ny devoly sy ny fitaka ary ny fanangolena rehetra zay ataony dia araka ny voasoratra hoe jesosy kristy izy no ananantsika fanavotana hoe paoly amin'ny rano dia ny famelana ny fahasotsika araky ny areniny fahasoavana teo amin'izay nebiaza ny ota ny oaran'ny fahasoavan'andriamanitra so antantena mantsy amin'ny sasany amintsika hoe mba mety voavonjena ve mba ho isan'izany mandray ny fanavotana fanamarinana famelan-keloko eny tompoko satria mety misy maningitra anao ny fahadisoana nataonao tsia rehefa eo anatreny fahasoavan'andriamanitra dia ny fanahy masin'andriamanitra mamela heloka sy mifona ho azy ianao dia mangina ny feon'ny fahotana mangina ny feon'ny satana lay mpiabanga lay menarana ela tsy mitady afa-tsy ny amomotsika manaraka izany misy fantsina tokoa fampajivona zay tsy maintsy atao amin'ny hoe fandraisana ny fibebahana dia efitra mahazatra na fomba fihezika mahazatra moa dia hoe moramoraina tokoa ny andraisana nyity famelan-keloka ity ary zany no antony mahatonga ny tsy fiovana na fandrosona marina eo amin'ny olona ena dia mivavaka toinona re izy vavaka kanefa tsy misy bebahana nanao zany ke rejiosy fa izay dia aonao izy anampanombatisa taminy rehitaranaky ny menarana izy nanorohevitra nareo hibebaka satria ny fanahy masina ny asa tamin'izy ireo ary rehefa zany raha mibebaka nareo dia mampoaza ny vo mendrika ny fibebahana zay no ankasitrahan'andriamanitra dia hoe ny toroteny tokoa ny amity hoe fomban'ny olona zay manamoramora zavatra dia manao hoe rehefa manaraka fomba mpivavana dia efa voapasaka zay ny an'andriamanitra amin'aminy saingy tsy tanterahana vetivety ny famalinany ratsy atao izy dia zany mikirizy amin'ny fondro zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy toroteny toko fahavalo am'deny faraka ambin'ny folo ka raha tiky zany dia hoe tsy misy fiovanto tsy misy finiavana iovafona ho avozona ny toetrany ary tsy misy fovoafora marina dia lamadamana ivelany zay ny zavatra atao hanitra tsy afaka milatsaka na mpakalana ny tenin'andriamanitra hanitra voasakana ny asan'ny fanahy masina tsy mety mahazo ny teny mahaton'ny fon'ny olona na vololonai'ny olona andrivo zany ny teny paoly tamin'ny timotiny amin'ny fomba fanaon'ny olona indrindra amin'ny andro toe fafarany zay iainantsika kehitriny manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'andriamanitra ho izy kanefa nanda ny heriny timoty faharoa fahatelo andiny fahadimy ka ny herin'andriamanitra eto hoe fanahy masina zay mitory fibebahana mibebah ianareo fefakaiky ny fanjakany lanitra jesosy efa eto alohantsika ary ny andro ankehitriny matoa hoe andriamanitra manamarina ny olony dia satria akaiky ny fitsarahan'andriamanitra tahaka ny hoe indra efa pototry ny azo ny famakiny izy ka ny sampana zay mamovoa tsara amboariny io fa zay tsy mamoa kosa esoriny io ary dikapany satria manimba ny tany izy loisy ary indrindra hoe mamovoa ratsy dia fantatritsika tsara fa tsy anana anjara ao amin'ny fanjakany mandrakizay ny herin'andriamanitra dia ny fanahy masina miasa mitondra fanavaozana ao amin'ny fiainan'ny olona sy fanitsina ny toetrany ny fombany mba handeha ao amin'ny fahamarinana araka an'andriamanitra
manahirana dia ny olona matoky tokoa matoky teny izy na matoky tsara dia mandreritreritra fa efa tena tafiditra ao anatin'ny fanjakan'andriamanitra satria natao batisa izy mpandray fanasan'ny tompo izy manao fanompona mibe izy eo amin'ny fiangonana zay le hoe tafiditra ao anatin'ny fanjakan'ny fahasoavan'andriamanitra ary ny verina sasany hoe fahasoavana dia hoe dia efa tiany jesosy mataotsika izy kanefa zao na ninona sitrapoko dia mandevitra amiko mandrakariva andriamanitra sarotra ry iza manarahana ny tompo mihevitra fefa tafiditra tena hoe ankonan'andriamanitra kanjo tena mbola vahiny tsy mahalala akory ny fototra izany dikany dia ny hoe ny firaisana velona amin'andriamanitra no alalany ty hoe fibebahany ity hanitra dia ny fombafomba ivelany fanao ivelany zay no arahana ary dia velona fa hoe izay mitondra famonjena zany ngena voandreo jiosy reo be lalàna be fitsipika be fombafomba dia io fanamarina tena voalazany avatsika teo dia misaotra anao andriamanitra rehefa rano fa za manao zao manaraka disinsi sy mba tahaka an'io le lampanota io tahatra ny fanamarina tena hoe za le masina ka dia insisa tsy izy ve za ary loza manantanina na fifoazam-panahy io tsara ho fantatritsika zany satria zavadalina fototra nomenatsika kanefa zay ny vao mainka mampanindry tena arakaraky ny tombony fahasoavan'andriamanitra zay omenanao ary omena dia izay kosa mitarika anindry tena satria andriamanitra ko mizatoetra fa tsy disy vevitra ny amin'ny fanarahana ny tompo fa ny mahatsara dia eo mitombotra jesosy tokoa taka ny maria zany taka n'ilay vehivavy lazaina ny hoe varotena narasy tondratena kanefa nahasitraka tokoa tamin'ny tompo dia nomena anjara zay tsy sopona aminy dia ny famelana ny helony mandrakizay mandrakizay mandevitra andriamanitra amin'ny androny tsy fahalalana io le tsy fahalalana zay lazaina teo dia zany natontenan'i jesosy tokoa mitandremitra amin'ny androny tsy fahalalana zany miheveriny zisitra mitandreminareo fa rao azy ny masirasira mivatrosy tsy nahalala ireo dia nivelany fantany ary manahirana tsy ho azy tenany ihany fa satria loha ireo mpampianatra tao amin'ny Israely dia iny fombafomba n'iny ko no ampianariny olona zay nge manahirana amin'izy ty fivavahana ara-pomba iaraka ny tenin'ny ray aman-drenitsika teo hoe jesosy ho izy tsy fomba fa fiainana izy ary marina loatra zany ka zany efa nanaran'ny tompo mafy raha teo amin'ny fansotsany Israely zany hoe vadysoa ny fiheverany ahoana ho izy indrindra raha anatona ny tompo dia hivavaka izy ity fireneny ty ozy izy manajamolo ny fanofonitro fa mafitra foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona fampianariny izay hoe fombafomba nlazaintsika teo misy atoko fasivim-boapolo andiny fatena ambiny folo dia miraisiny jesosy aty amin'ny matio toko fadimy ambiny folo andiny fafito fasivo zany ka ny hoe fony lavitra dia nidikany io ny hoe tsy mahafantatra azy tsy mahafantatra ny tompo ary dia tsy fantatry ny tompo satria tsy misy fifandraisana tsy misy fifandraisana tsy mahalala zay vavahany keo n'olona tahaka zany dia araka ny tena nataon'i jesosy tamin'ity vehivavy Samaritana fantatritsika eo Jaona toko faefatra ianareo izy mivavaka amin'izay tsy fantatrareo hafahafa be nge zany tsy fantatra akory ve dia ivavahana zany reny sampy reny fa dia hoe mivavaka haky dia revi dia mahazo fitahina sy ny sisa dia onen'andriamanitra mahita ny fahantrany omena ny fo satria andriamanitra te iseho amitsy aminao vavaka amin'izay tsy fantatrareo zay kosa hoy ny tompo vavaka amin'izay fantatra satria avy amin'ny jiosy ny famonjena zay le hoe andriamanitra ambara Dieu révélé azafady avy amin'ny jiosy io kanefa moa naharona vizy iny moa dia zao hitatsika zao mitoy ka tsy magaga raha sany laza tokoa re tsy mino mahita nyty fivavahana to tsy misy aina tsy misy mahafandraisan-dahatra tsy misy zavatra tena misongadina vavahana miasa tondrongolo mahadomelona isaim-bahoaka car la masque mondaza zany zay momba azy la religion c'est l'opium du peuple izy ka miaraka amin'izany mantsy dia teo tokoa reo fomba mamoentra tsorony zany zay nentina nanararaotra ny ondron'andriamanitra zay malemy tsy ary saina teo amin'ny Israely tsetsitra azy nisoloky azy nanambaka azy dia tongorona eto mihitsy ny voalazany tompo ny vantana ary nampanoratina sy nampitenenina mpaminany Ezekely amin'ny toko faefatra amin'ny telopolo dia hoy Ezekely amilaza zany tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe ry zanak'olona ho izy maminaniny ameleza na nipiandry ny Israely mitarika azy zany mpiandry azy eny maminany katovy amin'ny hoe zao lazainy Jehovah tompo loza ny mpiandry ondry ny Israely zay mamahantena moa tsy ny ono vany tokony andrasan'ny mpiandry ny taviny dia haninareo ny volony tafinareo na fa vonoinareo nefa ny ondry tsy andrasanareo tsy manatanjaka ny malemy ianareo izy na manasitrana ny marary na manamatra ny folaka na mampody ny roana na mikatsaka ny very fa loza loatra ny fampamponareo azy tonga teo aminareo Jesosy na dia lehibe azy tsy mitopoina fa no mba hanompo tandremy ny fiandrasan'ny ondry raha ny Petera voalohany toko fadimy ok'izay men'andriamanitra ireo zay voatendry hamahana azy dia mpanompony ary mpanompony rehetra fa tsy mpampanompo ny ondry
ka izany ny fanondro atao hoe goro ohatry nangingina moa filaza azy io tango kanefa manampotsika fa le fomba mbola mitoetra tarika antompovavahana sy miankina atao hoe secte samihafa natonga ny Paoly marina ny fanompony satria tondrony Paoly fa apôstôly sandoka tondrona izy fa mpampisaraka amin'ny fiangonana tondrona izy fa titarika olona maro ho an'ny tenany ho an'ny lazany ho an'ny tombontsoa dia aonao izy eo Korintana faharoa folo fa tsy ny fanananareo ny tadiaviko izy fa ianareo ary Paoly fantatra tsara fa dia niasa tamin'ny tanan'izy nanao lay na dia mpampianatra be ato hoe olony saina sy faindrena mpianatra lasa nanao lay ary dia nijoro vavolombelona dia misaotra ny tompo fa ampiatsara ivelomako izy zay ny tompo amin'ny alalany asany tanako ka tsy mizanaka araka izany ny tompo niaro andray aman-dreny misy fandray aman-dreny ny tompo niary ho an'ny zanany zay le hoe mpanompon'Andriamanitra ary ny ray aman-dreny ary zany indrindra amin'ny fifoazam-panahy tahaka izao dia atao mpanompo ny ankonan'Andriamanitra manontolo fa tsy izy ny tompo iny sanatria izany misaotra ny tompotsika raha mbola izany ary raha sanatria izy zany dia mivavaha mba ho izany mandrakarivo dia hoe koa Paoly tamin'ny roapolo tao Tesalonika tahaka ny nankasisan'Andriamanitra anay raha nitoloran'ny fahasantsara ho adidinay zay ho izy dia araka izany koa ho itenenanay tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay zatoetra ny fonay mbola laza hoe mpanompon'ny Kristy nefa mila dera amin'ny olona izy dia mbola tsy izy zay Andriamanitra mizatoetra ny fonay arak'izay tsy nanao teny mandrobo akory zahay na ovina na ovina tahaka ny fantatrareo ihany na ny atsara velatsi anafinafy eremana Andriamanitra ny vavolombelona zany ho izy ary tsy nitady voninahitra tamin'ny olona izay na taminareo na tamin'ny sasany na dia nanam-pahefana havaky tratrara izahay arak'izay maha-apôstôlin'ny Kristy anay fa nale ny fanahy teo aminareo zahay tahaka ny reny mitaizany zanany naterany ka raha fehitsika votoatevitrany amin'izany dia izao ny adidin'ny Paoly mpanompon'Andriamanitra dia izy nitaona ny olo iverina amin'Andriamanitra mba hiavana amin'Andriamanitra araka ny teny hoe mihavana amin'Andriamanitra ane nareo zay ny hoe miverena amin'Andriamanitra na koa hoe mibeba zay le lanjan'le fibebahana ka ianao hitory fibebahana ianao hitory ny fahazantsara tsy izana ianao ho anafina n'Andriamanitra sanatria fampijoro an Jesosy tokoa nay ambarany fanahy masina ho mpamonjy tokana ary tia ny mpanonda sy mitady azy arak'izay dia anteriny ny soratra masina fa zava-dehibe tsy azo tonganina na maivanina ny fibebahana aonao izy miverena hamonona ny fahotanareo miverena n'Andriamanitra ny dikan'izany io no tena mahafibebahana ny fibebahana miverina amin'Andriamanitra no mpahary no mpamonjy ka misy hevitra samihafa ihany fonosiny hoe fibebahana tokoa zany hoe verana amin'ny tompo zany voalohany moa araka ny hitatsika dia ny hoe miaiky tokoa ny fahotosoana araka ny ten'Andriamanitra teo raha miaiky ny fahotatsika dia matoko somariny izy mela ny fahotatsika na dia antsika ho amin'ny tsy mamarina rehetra fieke-pahadisoana izy miaraka amin'io dia ny hoe ny fialana ny ratsy fanao tsy sitraky na fahatesan'ny ratsy fanao ny tompo fa mialana amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy dia miaraka amin'izany misy mifanenenana mety arahany ranomasy zany fa dia atao fotorotoro ary aseho fa misy ny fahavononana hanomotra tsy nety zany hoe iasy zany na andala marina koa ny fanavaozana hanomotra ny tsy nety tahaka nataony Zakaiosy mpamoretra ninninona ndraisitra tamin'ny fanampakany ho izy dia onerako avy efatra eny eo no ahitanao azy tsy tena lava fotoana kanefa moa fampianarana nisy olo anankiray izy nanana ny bankitrosa matapitra isany ihany dia nataony fiantsoana le fantaratasy tsy tonga farany dia nandefasana vady tany ihany dia tsy maintsy tonga teo any dia nivory tao mpiandraikitra tao amin'ny banky io dia nazo hoe azavadinina aminao tao fa mahitanao dia fantatrao moa fa misy vola tahaka izao zay fa tokony nalohanao naverinao kanefa mbola tsy eto aminay ka dia zay niantsonanao eny tompo izy tsy mandafa tena nananonareo trosaka ataoko ny antohany io zao nefa minazaka anareo izy mitrosako rehetra efa voaomby tao amin'ny azo fizaliana ary Jesosy nandro azy nazambaonao dia afatrosa ve izy afakeloko fanamarina dia fetsany elofa ary ny devoly koa n'olo-tsaina zay manao an'izany tsy mahatsiaro tena mibebaka sambatra zay mahatsiaro tena mibebaka fa nasitranana be izy ny fibebahany manekea mba hietrikely vetivety anandratany tomponao saingy ny firenena amin'Andriamanitra amin'ireo rehetra rehetra zao dia tokoa ny tena zava-dehibe
ditany de hoe aza takalo na fihetse-po na fanamarina ny teny sy ny sisa mety ezaka ianao miala amin'ny ratsy fanao nefa veriverina koa dia lavo miverina zany rehetrarehetra zany dia misy mametry fahatsona takan'izany ary lasa fiteny sasany hoe fona aminao nanao an'izao tsy ampamaivamaivana zany fona zany olona mifona nge dia hito mifona izy aloha ay alefa izy ty atao passeport alefa zany hoe mifona aminao zao nataoko ataoko ihany tanareo zay aiza zay resak'Andriamanitra ny amin'izany ny fiverenana amin'Andriamanitra ny fihavanana amin'Andriamanitra ny fandraisan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy ary ny andraisan'Andriamanitra azy izay no asan'ny fibebahana ry aloko dia azo miteny hoe tahaka ny arabe fitiavana andray ty zanak'adala ny rery tany fa miverina daonao izy noroka azy ity zanako ty efa maty fa verina indray ary efa very fa hita indray livatra fa 10:24 miverena dia mivantana zany amin'ny olona zany hoe efa teo ihany saingia miala ka miala amin'ny fototra ny orenany zany na miala amin'ny fampianarany fanabeazana zay meny zany na misitaka miala amin'ny tokantranon'Andriamanitra sy ny ankohon'Andriamanitra tsy tenenana hoe miala amin'ny fonona mihitsy zany zay zanak'adala aventsika eto io nangonona izany moa izy ny fananany rey ka lasa lakany an-tany lavitra izy miala amin'ny tokantranony rainy izy miala amin'ny fitiavana voalohany ka averina amin'ny fitiavana voalohany fa azontsika ny teny sy ny afatra zay nataon'ny tompo ny fiangonana atao amin'ny Efesosy amin'ny Apokalipsy 2:4 mananteny aminao ao satria fa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao raha tsapanao fa miamangatsika ny fonao na amin'ny tianty miverena dia hositraniko ny fiotenanareo raha matsapy ianao fa tsy hainao tsony mitian'ny tompo sy manolo teny tamin'ny firetan'ny fitiavanao voalohany azy dia vonjeo ho an'i Jesosy io aza velo ola hanjiro manetona ary manetona dia misotranao fa tsy mbola manapaka ianao tsy manilika ianao ny olo retorina ny teny amin'ny arak'izay eto amin'ity texte dia ny Israely firenena tokoa voafidin'Andriamanitra nefa sitaka taminy ary arak'izay dia teny mivantana amintsika koa zany zay fanahalala nan'olo tena nanao fanekena tamin'Andriamanitra mihitsy aza kanefa tratry ny fangatsiahana tratry ny fiemorona tratry ny fialanandaharana mihitsy miala tsy operantanan'Andriamanitra fahotana lehibe tamin'ny Israely fialany fivadiany tamin'ny Andriamanitra tompony ary amin'ny texte raha ololo dia tsy inony zany fa nomariny tamin'iny andavany an Jesosy ary fananda azy indrindra dia nyvonony tamin'ny fiaretana sy ny fanalambalaka tsy voatra zany teo amin'ny aryfijaliana nanjary fanameloana ho azy raha tsy misy mifibebahany marina sarotra nge na niteneny Jiosy averao ndrano izy ho aminay sy ny taranakay aza mba manonona ovina na ho an'ny tenanao na ho an'ny taranako Andriamanitra raha tsy manono zany satria fanameloana zay mitarika azy amin'ny fahaverezana zany ny vokatra ty hoe fiarana amin'Andriamanitra velony ty ka mazava fa tsy ny Andriamanitra hafa sanatry iny zay mety hoe tompony sasany na anakalozan'Andriamanitra tsy zany no novena ho avonjy azy fa Andriamanitra tokana ihany zay vatolampony famonjeny dia manao zay azy ny ataon'ny tompo amirenana ny mpanota ho aminy mba azony miteny hoe tsy misy Andriamanitra tahaka anao miaika ny tsy finoan'ny olona miaika ny tsy fibebahan'ny olona mba ho marina izy raha miteny ary ahery raha manana ady ino moa ny tena adin'Andriamanitra miady amintsika ve ny tompo sanatria zany fa ny tena diavany dia ny fahotako tsy mety bebahako ny diavany dia ny devoly zay aringany raha teo ary zany ny antony asa sy fampahirezana miara tenin'Andriamanitra zay atao toy izao rehefa zay satria fampianarana moa nataontsika dia tsy maintsy apetraka ny fantanina io moa no mahatonga ny olona efa mba atao ny tompo ihany nefa miala ary ny tena manahirana miala mantsy dia lazany ten'Andriamanitra hoe ratsy tokoa noho ny voalohany ina nanoarany azy ny amboho izy no miverina amin'ny lohany ary ny tsovavy efa nandro no verina miosopotaka indray manahirana zany kanefa zany no mety miseho ny antony dia tsotra satria maditra ny ditra ny valon'olona tsy mahay mame voninahitra an'Andriamanitra tsy mahay mifahatra aminy nefa izy no loharan'ny famonjeny sady ny sorehetra tahaka nyty zanak'adala nandany ny fanana ny fahasoavan'Andriamanitra omendreo tamin'izay siasy sitraposy mahasofo rana maro samihafa minimana ho adaladala fa tsy mba hoe mifahatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny famonjena azy zany mila ny fiverenana amin'Andriamanitra ona rehefa zany amin'ity hoe asa fiverenana amin'Andriamanitra ty dia anteritsika fanorenana fiainana vaovao lazany sasany hoe famadiana piejy mpiainana vaovao dia ny fanekena ny fahefan'Andriamanitra hitondra sy hanapaka ny fiainana ao amin'ny fiainam-baovao zany tsy efako raha tsy ny herin'Andriamanitra no manoina dia mandray ny fanahy masina
zay manavao mpianatra ny sitrapon'andriamanitra sy ny lana fanarehana azy ary mampahery ny foky indrindrandrindra mba aretako amin'izany. Amin'izany dia hanamasina ny fiainako izy sy ny fiainanao amin'ny famonoana ny ota. Famonoana ny ota mba hatonga famelombelomana. Araka izay dia izay hevitsika misy ny safidy apetraka ny tompo na andeha araka ny nofo fianompony filany na andeha araka ny fanahy ka anao sitrapon'andriamanitra mahavelona. Fa tsy misy azo ifampirarahana na anaovana marimaritra raisana amin'ny ota sy ny famarinan'Andriamanitra. Tsy misy ny amin'ny faratsian'ny ota sy ny famasinan'Andriamanitra. Tsy misy raisan'ny asan'ny ota sy ny asan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Izay ao nofo Paoly dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Romana 8:15 zany. Fa zay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatry ny nofo izy. Zay araka ny fanahy kosa na mandeha araka ny fanahy dia mihevitra zay zavatry ny fanahy izy. Ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana izy. Ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra sady tsy aina akory zany. Romana 8:15 zany. Zany dia nitondra zany Paoly aty amin'ny Galatianina hoe fa zay mamafa ny nofony dia mijinja fahasomanana izy. Ary zay mamafa ny fanahy kosa dia hijinja fiainana mandrakizay amin'ny fanahy. Ho an'Andriamanitra izy zany dia mametraka rakitra ao ambony zay tsy mba misy harafesinao ary tsy azony mpanganatra ao ary tsy hay viraviray ny devoly na ovina ny anjara soa dia Jesosy ao amin'izay famibelo atsika fihavanana amin'ny toy Paoly. Rehefa zany mandeha araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filany mofinareo. Galatia 5:20. Ary ny hevitra zany dia ny hoe satria efa noafanareo dia mandehana tahaka ny olona afaka ao amin'i Jesosy. Tsy zogay ny ota intsony, tsy hampangay ny devoly intsony, afaka hanompo an'Andriamanitra, afaka hanompo-tena ho fanatitra velona masina zay sitraka Andriamanitra dia fanompo-panary zay tandrify ny olona zay natsoan'Andriamanitra zany amin'ny alalan'ny fanahy masin'Andriamanitra no hatateraka izany satria izy no mampahery antsika. Ary ny fampaherezany dia manomboka amin'ny fifonana zay ataony araka masoratra hoe fanahy mamonjy ny fahalemetsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Tena matsy dia mitariko tsika hoe ina moa zao mivavaka metimety ataoko dia mivavaka tokoa hatrany hoe ina tompo ao mivavaka tianao dia misy tokoa omeny kanefa rehefa tonga eto dia fantatro fa saika tsy zay loatra fa dia hoe tompo ao mitenena araka ny fombanao ary mihataka iny dia zao atao zao mbavana mandrakariva ny tenao tsy hoe nitoriana fotsiny fa misy fandraisana aminao dia aoka ny fanahy masina no hitaritra satria mpanota malotomolotra tokoa tsy haiko kory manatona azy masina fa izy mahay mampanatona mamonjy amin'ny fahalemena ary mifona fitarainana zay tsy azo tononona satria tsy misy teny malaza azy. Tsy azo ny fanahy masina araka zany fofinain'Andriamanitra izy zay mamono ny rifa mpiaina mpahotana zay mangitantsika dia mamiaina vaovao ao i Paoly. Amin'izany tokoa dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahanaina na afaka tamin'ny lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana. Romana 8:1-2. Raha mahatsiaro reraka ianao dia mangatany fanahy masina hanavory sy hampahery. Zay no fampiarana. Manaraka izany ny fiasan'ny fanahy masina dia fanahy fahazavanaina mandresy ny aizy ny ota izy fa ny fiainany no fanazavana ny olona hijaona apôstôly hijaona 1:4. Ano fahatelo dia ny fanahy masina afo masin'Andriamanitra mandevona ny afo ratsy ny ota zay arety ny filany mofo samihafa sy ny rehetra zao tontolo zao ary mamono ny tsipika amin'ny rehetra ratsy rehetra zay alefa ny satana. Laza zany fa mahery ny fanahy masin'Andriamanitra dia Andriamanitra zay afo mandevona zay tsy azy. Raha ny Ibrahitra 12:7 zao dia noho izany nefa nampirazana tokoa tamin'andro malakify izay ao ny tompo fa ny tompo dia tahaka ny afo ny mpandrendry avy misy izy sy ny savony mpanasa lamba hipetraka andrendrika sy hanadio volafotsy izy eny hanadio taranaka levy izy sy andrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy ka dia ho an'i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana zay hoe fanatitra velona satria efa mamasinina ny diovina ary velomina. Tian'Andriamanitra ve ny zava-maty? Tsy tiany. Andriamanitra ny velonao izy fa tsy Andriamanitra ny maty. Izany ilana anaovana batisa mba ho maty amin'ny otsika vonoina amin'ny ty hoe olona manota olona nofo mba hatsangana olona fanahin'Andriamanitra manana fanahy vaovao mazanaka Andriamanitra mandresy ny ota sy ny herin'ny ota fa zay nateraka Andriamanitra hijaona dia tsy mba manota izy. Ho anao zay sahiraina foana hoe mba hanota lava be mba harovina ihany izy teny hitsahatra dia toky lehibe
fa zay tsy haiko tokoa dia izy manao zany dia mbola miasa isan'andro san'andro ny fanahy masina manavao ny herin'ny batisa fidika ny batisa dia izarana vozona ho an'Andriamanitra fezitsika zao dinika fampianarana zao andro famelombelomana izay ny vohatra ty hoe famonany fahotana zay ny tanjona fitendren'Andriamanitra ary tsy inona ny fanambaran'Andriamanitra ty hoe famelombelomana antsika ty fa Andriamanitra miverina amintsika aloha ary mamerina ho aminy dia amin'ny alalan'ny fanatrehan'i Jesosy ary dia zay mahatonga ny teny hoe antso iaho izy fa zay miantso no vonjena raha vao miantso an' Jesosy ianao dia efa eo izy eo aminao manaritra an' Jesosy ary mandrisy ny asa fampahirezana zay atao tahaka an'izao dia hoe antsoy Jesosy azavarina fotsiny dia aloha mpianako an'Andriamanitra dia mivoaka tsy fantatra akory ina ny voaka ao ka tsy ny zava-dehibe fa ianao manolotra ny fonao ary mandray an' Jesosy zay tonga mamangy anao antsoy aho izy mamaly vavaka anio raha mareny feonareo dia antsoy dia manaritra anao izy dia matoky fa tsy tonga izy anameloka sanatria Jesosy tsy mpanameloka fa mpanamarina izy mpanafaka eloka izy ary zay mampamonjy azy mandrak'izay ary tonga izy dia mbola mitady tokoa mba hovonjena hiverina aminy ame fiainam-baovao anokatra lanitra vaovao satria tompony izy tompony fiainana tompony tasy ny lanitra izay rehetra ho aminy dia avela ho iasa ny fanahin'Andriamanitra riavao andinika savasava ny fonao anorotoro ny fovato andevona ny asakoso ny filany zay mamitaka rehetra ao dia hitarika anao amin'izany hoe fibebahana marina amin'Andriamanitra hanafaka anao izy hanasitrana anao amin'ny tsy finoana rehetra mba ho velomin'ny finoana ary vonjeny ny finoanao ianao dia Andriamanitra zay mahatoky eo aminao hitarika anao amin'izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra Romana 7:7 raha ny fanahy zay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty fanahy ny ray io no mitoetra ao anatinareo i Paoly dia izy zay nanangana an' Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo fa raha velona araka nofo ianareo dia tsy maintsy maty fa raha ny fanahy no amonareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo arak'izay dia hoy ny tompo amintsika mibebahy ianareo da miverena amonona ny fotanareo mba ho avy izay andro fa melomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo vavisika anio tokoa no andro mpamonjena zay tianao mba ho ararotinay ary tianao ahitana ny fonay misokatra ho anao mandray ianao mifankasitrahana feno fanatria tena masina manaiky ianao ho tompo mpamonjy zao tontolo zao tsy tonga tokoa sanatriny anelika ianao fa mitady mba handray eo vita fihavarana aminao tsy tonga ny anjakazaka nositosika fa mandray amin'ny fahalemem-panahy satria mpamonjy mora azy nytena amin'ny fahoriana ianao ary tsy mba miavona am-po ianao fa feny fahalemem-panahy sy fanatria tena mba irezony fonay Jesosy atoky fa eto anay ianao manatrika anay ianao ary vonandray ny fonay zay takinao mandraka ariva hoe anakatory any fonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ho fahamarinana ho famonjenanay amin'ny anaran'i Jesosy irery any hatramin'izao aloha mandrak'izay ho voninahitra Andriamanitra amen